Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ry havako malala tratra ity sabotsy farany herinandro ity indray izay anonana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika. Sabotsy fahafitony volana aogositra moatsika ny ry havako. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ny ry havana dia ny Jaona toko 10. Jaona toko 10 andiny faha 12 ka hatramin'ny andiny faha 13. Jaona toko 10 andiny faha 12 ka hatramin'ny faha 13. Vakitsika amin'ny ran'i Jesosy. Ary tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana. Ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo kianjan'ny tempolo teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangorona ny jiosy izy ka nanontany hoe ambara-pahovino nampisalasalanao anay. Raha ianao ny Kristy dia lazao marina aminay. Jesosy namaly azy hoe fa nilaza taminareo ihany nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko aminarany raiky no manambara. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy very izy mandrakizay. Ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray izao sy ny ray dia iray ihany. Ray maso no manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Tsy misy marombaka izay eo amin'ny tanako ho Jesosy. Efa teny izay ndre zany ry havako any amin'ny faminaniana Isaia mpaminany miverimberina ny hoe miasa Andriamanitra ary tsisy marombaka izay eo ampelantanan'Andriamanitra. Tsisy marombaka izay eo ampelantanan'i Jesosy. Ity Jaona toko 10 ity dia mitantara ny mampiandry ondry an'i Jesosy. Jesosy mpiandry tsara. Ary izany Jesosy mpiandry tsara zany dia maneho endrika anankiroa mazava tsara. Ny voalohany dia mpiandry tsara Jesosy ka miaro ny ondry amin'ny zavatsarotra isan-karazany. Ilay Jesosy izay mandray an-tanana zany ny fiainan'ny mpanompo, ny fiainan'ny ondry an-drasany tahaka antsika, tahaka ny fiangonana, dia Jesosy izay mandray andraikitra ka miaro ny ondry amin'ny zavatsarotra. Izy ilay mpiandry tsara izay tsy manao herisetra, tsy manao akiriny, tsy ilay mpiandry ondry izay mampiahaka ny ondry, fa mpiandry ondry izay mamohy ny ainy hamonjy ny ondry. Mpiandry tsara. Ka na dia eo aza ny fahavalo, na eo aza ny ambody izay te hanimba ny fiainan'ny ondry sy ny zanak'ondry, dia Jesosy mijoro mpiandry tsara ka miaro ny ondry amin'ny fahavalo. Fa ny endrika faharoa isehon'i Jesosy araka ny Jaona toko 10 amin'ny mpiandry tsara azy dia mamelona sy mikarakara azy izy. Zay le tenenina manao hoe zaho avy hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Tsy hoe miaro fotsiny Jesosy, zava-dehibe aloha zay. Ilay hoe tsisy maharombaka azy eo ampelantanako, dia tsy hoe tanana miaro ihany Jesosy, fa tanana mamelona ihany koa. Mamelona sy mikarakara. Tanana mitaiza sy manafosafo. Zay ara-baky teny, ny hoe mandray an-tanana. Tanana izay miazona ny tehina sy ny fiarovana ny ain'ny ondry, fa tanana ihany koa izay mamelona sy mitondra. Ary izay ilay sary anehoan'ny Salamy 7:20 azy, hoe mamelatra latabatra eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao. Zay ilay tanana tsisy marombaka ny eo ampelantanana. Lay satria mampangahiay ny fahavalo mihitsy, mampamenatra ny fahavalo, ny tanan'Andriamanitra izay mikarakara ny ondry andrasana. Eo zany Jesosy dia manazava fa raha mitondra ny fiainantsika izy mpiandry tsara, dia ny tokony ao an-tsain'ny fiangonana, na ny tokony ao an-tsaintsika dia Andriamanitra izay miandry antsika amin'ny alalan'i Jesosy dia miaro amin'izay manao herisetra, izay manimba, ary faharoa mamelona sy mikarakara ny ondry andrasana. Ina ary no lesona ara-panary havana manoloana izany hoe ny teny Jesosy manao hoe tsisy mandrombaka azy eo ampelantanako, ny tanako dia tanana
miaro ary ny tanako io Jesosy de tanana mamelona sy mikarakara. Inona ary ny toe-panahy tokony anana ny ondry tahaka tokony ananantsika zany manoloana zany toetra tsoan' Jesosy zany toetra soa fakatahaky ny mpiandry ondry fakatahaky ny fiangonana. Inona ny tokony ho toetra tsika manoloana zany fahatsoram-pon'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra fahalemem-panahin'Andriamanitra manaiky anolotra ny ainy hiaro atsika amin'ny fahavalo ary manaiky anolotra ny fahasoavana na ampifahasoavana mba amelona sika arakaratsika. Dia raha mamaky tsara ny Jaona 7 isika sy ny manontolo dia zavatra roa no andrasan'ny tompo. Ny voalohany de izao ny fakana ny toeran'ny ondry mihitsy. Jesosy mpiandry tsara fa itsika kosa manaiky aka ny toeran'ny ondry. Tsy maka ny toeran'ny ambodisana triny vava fa maka ny toeran'ny ondry andrasana. Inona moa ny hoe ondry andrasana? Ny ondry de makatoa. Ny ondry de makatory havako. Ny ondry tsy pikiomy. Ny ondry tsy tahaky ny omby mifanoto, mety mifanoto ihany ny ondry sa ny ondry. Fa ny ondry de ny ondry indra zanak'ondry de manana zay fahalemem-panahy, zay fahatsoram-piainana zay. De tsy hoe Andriamanitra mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpiandry tsara ka manaiky hiaro sy karakaratsika ihany, fa tsika kosa tokony hipetraka tsara amin'ny toerany mahondry etsika. Manana zay fahalemem-panahy, manaiky tezaina, manaiky anarina, manaiky akatoa. Manana izay fomino izay. Ny mpiandry ondry de eny aloha mandrakariva ny mpiandry ondry jiosy tahaka ny mpiandry ondry aty Madagasikara. Ny mpiandry ondry aty Madagasikara de aty arina de mikapoka ny ondry de manosika azy aty arina. Fa ny mpiandry ondry jiosy dia any aloha izy ary misioka izy na ny feony fotsiny de efa manaraka azy ny ondry. Ny dikan'izany lay ondry dia eo ampelantanan'ilay tanana tsara an'Andriamanitra izy ka tsisy maharombaka rehefa manana zay toetra makatoa ny mpiandry azy zay. Zay nge mahatonga ny tompo miteny hoe ny ondriko mahafantatra fantatro ny aho ny tompo ary ny ondry de mahafantatra ny feony ny mpiandry azy. Ny dikan'izany de zao tsisy maharombaka ny eo ampelantanan'Andriamanitra raha toa ka manaiky kosa lay ondry akatoa azy. Eo ampelantanan'Andriamanitra sika fa tsy mikofokofoka eo ampelantanan'Andriamanitra. Zany de afaka malala meteza ondry ho tantanan'Andriamanitra raha izay ny sary any ondry Jesosy azy amin'ny Jaona 7 ity meteza hametraka ny fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra. Maninona tsy manana fankatoavana an'Andriamanitra. Isan'ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra ry havako ny toetra antsoina hoe fankatoavana. Toetra tena maha-kristianina mihitsy io. Ny fankatoavana. Ny asan'ny devoly voalohany indrindra dia ny pikiomy amin'Andriamanitra. Ary matetika rehefa miasa ao anatin'ny fiarahamonina na miasa ao anatin'ny fiangonana ny Satana de mamboly sy manaparitaka ny toetran'ny pikiomy. Jereo tsara ny fakapanahy nataon'ilay ratsy any andralehilahy sy ravehivavy tao amin'ny Saedena. Nikiomy tamin'Andriamanitra. Nareo koa ve de anaiky zay tenenin'Andriamanitra fa mikomi amin'Andriamanitra fa ny planin'Andriamanitra nge anao zay atonganareo iankina aminy. Fa manana fahaleovantena fa za manaiky iankina amin'Andriamanitra fa hano voankazo io de mitovy amin'Andriamanitra ianareo. Tena fikomiana mihitsy amin'Andriamanitra. Ary mandraky tiany an'io de Satana de pikiomy amin'Andriamanitra. Ary na mivantana na tsy mivantana dia ny olona rehetra zay ampiasain'ny fahotana, ampiasain'ny ota de mikiomy mandrakariva amin'Andriamanitra. Jereo tsara fa nidikany hoe fahotana raha mijery ny lalany zanak'Israely tany anefitra de mandrakariva mikiomy amin'Andriamanitra. Ka ny antsoina hoe ota de endrika isehon'ny fikomiana amin'Andriamanitra. Za tsy manaiky hiaraka amin'Andriamanitra, tsy manaiky eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Jereo tsara lay zanaka adala ao amin'ny tantarany lioka mikiomy tam'ilay rainy izy. Hoe za tsy manaiky nahoana no iankina aminao, nahoana no eo ambany fifehezanao, nahoana no baikionao fa aleo anana fahaleovantenako. Mikiomy amin'Andriamanitra. No zany de zao rehefa malala ny toetra zay raha tiatsika ny hoe
ho marina amintsika ny hoe tsisy maharombaka ny oempelatanan'andriamanitra raha tiatsika ny hoe ho tanana miaro amintsika ny tanan'andriamanitra ary ho tanana mamelona sy mikarakara antsika mba hananatsika fiainana be deabe de izao kosa tokony ondry tsy mpikomy amin'andriamanitra itsika zany hoe tokony olona tsy mpikomy amin'andriamanitra tsy mpikomy ara-panana mpikomy mihitsy amin'ny fiainana tsy mpikomy am'izay rehetra mety ho fandaminan'andriamanitra amin'ny fiainantsika ny toetra ny fikomiana zay mety ho ataontsika amin'ny fiainantsika isan'andro dia tsy toetra ny mpanompon'andriamanitra ny toetra ny mpanompon'andriamanitra dia manana toetra ny fakatoavana obéissance ao nareo miteny frantsay amin'andriamanitra manana izay toetra mankatoa izay fa ny faharoa zay toetra faharoa le avako malala hotsika manao hoe andriamanitra de tanana feno fitiavana amin'ny taiza sy mamelona raha toa ka manaiky ondry andrasany tsika ka ondry mankatoa miaino ny feon'andriamanitra manaja an'andriamanitra tsy mamingavinga an'andriamanitra fa ny toetra faharoa le avako malala de izao manao andiany ny ondry a de tsy mba mandeha tsirairay ny ondry a de tsy tahaka ny zava-mananaina hafa fa ny ondry a de mandrakariva andiany ray ny mpiandro ny ondry fa ny ondry maromaro mpanao andiany ary dia izay toetsain'izay koa rehefa ko malala tokony ho an-tsaitsika raha ohatra ka miteny ny tompo eto manao hoe ondry andrasana de tsy ny ondry tsirairay io fa lay ondry andiany ny dikan'izany no an-tsaitsika de zao tsy itsika rery akory no andrasan'andriamanitra fa isika ao anatin'ny andiany isika ao anatin'ny communauté isika ao anatin'ny fiombonana isika ao anatin'ny fiangonana lay ondry eo zany tsy za rery akory fa misy hafa nge misy ondry hafa izay miaraka andrasan'ny tompo amiko amintsika ka io le tsisy maharombaka rehavako malala ndrandray isika nge ty teny everitsika fa isika ihany no andrasan'andriamanitra ka dia tsy meritreritra fa tsy iza sy ny maharary ahy fa tsy mba meritreritra lay maharary atsika mihitsy azatona rehefa ko malala fa izany olona mametraka ny fiainany hoe ampelantanan'andriamanitra zany dia tsy izy rery fa mila meritreritra lay hoe isika zany hoe mila meritreritra lay lafiny isika amin'ny ao anatin'ny fiombonana misy fanekepinoana roa ataontsika hoe mety ho mahazatra ny protestante misy ny telo efatra moa misy dimy samana misy karazana fanekepinoana izay nataony ny fantatra teo amin'ny tantara misy fanekepinoana La Rochelle fanekepinoany Augustana be dia be fa misy a ny fanekepinoana somary efa trana indritra de ny fanekepinoana apostolika sy ny fanekepinoana nikeanina calcédoine moa izay natao tamin'ny taona tonjato faefatra fa reo fanekepinoana reo no mahasamy hafa azy de zao ny fanekepinoana apostolika lay mahazatra antsika io misy andininy rombiny folo dia ny sujet na ny miteny de iza mino n'andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho zava-dehibe zay fa lay fanekepinoana faharoa kosa nikeanina de izao ny sujet na lay mpiteny de isika mifaminy mihitsy reo fanekepinoana reo nininy ny fiangonana natao mihitsy reo hoe ny fanekepinoana apostolika iza no maneho ny finoko fa ny fanekepinoana nikeanina isika no miara maneho ny finoantsika ndrandray adin'ny fiangonana ry havana lay lafiny hoe isika no ondry andrasan'ny tompo tsy iza rery no ondry andrasan'ny tompo fa isika no ondry andrasan'ny tompo zany hoe mila meritreritra anao a mila meritreritra ny tsy animbana ny fiainanao a izaho isika miara-maneho ny finotsy isika ondry andrasan'ny tompo miara-maneho ny finoatsika dia iza koa zany andiany miaraka aminao ianao andiany miaraka amiko ondry andrasan'ny tompo isika iray fiangonana isika de mila meritreritra anao a tsy mandratra anao a tsy manao zay animba ny fiainanao a tsy manozona anao a tsy miteny ratsy anao a zay le hoe isika fa ndrandray lay dimensiona lay lafiny hoe iza mandrakariva no hitako hoe za ondry andrasan'ny tompo a za tian'ny tompo a tsy mampaninina azy zay fiainanao azy zay fiainanao na simbako aza na ratraiko aza na oseko ara tsy ondry anakindray ny andrasan'ny tompo fa ondry andiany zay amin'io Jaona toko fafolo io any amin'ny toko fafito ambin'ny folo nange Jesosy mbola miteny manao hoe mbola manana ondry hafa ivelan'ity aza de mbola ho tamiko ho andiany raha izy ireo
hoy Jesosy zany hoe tsy tokony ho adonontsika mihitsy fa ny fizarazarana maro samihafa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ry havako dia tsy hoe planin'Andriamanitra akory fa endriky ny fikomihtsika tamin'Andriamanitra ireny fa ny sitrapon'ny tompo dia tonga andihany ray ihany sika ary efa andihany ray de miara misotro amin'izany rano zay ihany de Jesosy Kristy tompo ary miala mivelona amin'izany fiainana ray zany ihany de Jesosy Kristy tompo ny dikany hoe andihany iray zany dia iray aina satria ray vatsy ry havako malalo ondry andrasan'ny tompo ianao ondry andrasan'ny tompo isika manovo fiainana amina loharano iray isika de Jesosy tanan'Andriamanitra iray no miaro antsika tsy isy andrombaka tanan'Andriamanitra iray ihany no miaro antsika tsy isy animba ary tanan'Andriamanitra iray no mamelona antsika ny dika zany de zao tokony mifampitsinjo isika samysika tsy mifamono tsy mifandratra tsy mifanoto fa zao andihany ray ihany zany evim-panahy zany afaka malala tokony ho takatritsika hoe marina amitsika io tenin'ny Jesosy io tsy mandainga izy tsisy mandrombaka azy eo am-pelantanana fa izao ndrandray isika tsy mety andrasan'ny tompo ndrandray isika tsy mipetraka ho ondry sanatr'indry zany fa mipetraka ho ambody manaikitra ny namantsika sanatria ny vava na mety ho sanatria lioana ve mandratra ny namantsika na koa mikomy amin'Andriamanitra mihitsy ka tsy manaiky ho andrasan'Andriamanitra fa te hiandry an'Andriamanitra ndray ary tsy manaiky ho ondry andrasana fa te ho mpiandry ry havako malalo eto zany Jesosy de mampieritreritra atsika pino ry havako malala tiatsika nle mamitsika mihitsy le tenin'ny Isaia mpaminany sy tenin'ny Jesosy manao hoe tsisy maharombaka azy eo am-pelantanako fa zao ry havako malala mariny zany tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra Jesosy no miteny an'io mariny hoe naroviana ary ny teny izy hoe mandrakizay zany fa izao ry havako malala meteza ondry andrasan'ny tompo ho makato azy ary meteza koa hijery ny hafa fa andian'ondro ny andrasan'i Jesosy isika rehetra nde isika hevitra ny hafa nde isika hifankaty nde isika tsiary hoe ny hafa ihany koa ondry andrasan'ny tompo ivavaka isika ry havako tompo misoranao zahay no ty farany herinandro ty zay hanomezanao toky anay fa mpiandry tsara ianao ary tsisy maharombaka zay eo am-pelantananao ianao nefa namfoy ny ainao mba hanafitra anay ka tonga andihany ray ihany zay rehetra manaraka anao Jesosy tompo omeo anay ny fo mahay mankatoanao ny teninao omeo anay koa Jesosy ny fo mahay mihevitra ny namanay ary ny fahalemem-panahy ny zanak'ondry anie ho fahalemem-panahinay eo am-panarahana anao tsy hifandratra anay tsy hifampitsara anay fa hibanjina anay ianao Jesosy tokana ilay mpiandry tsara mitarika anay da io Jesosy ny fiainanay tsirairay avy anjako amin'ny tokantranonay ny fahalemem-panahinao anjako amin'ny tokantranonay ny fahasoavanao anjako amin'ny tokantranonay ny fitiavanao dia marino ny fiainanay isam-batan'olona ny fiainanay isam-piangonana ny fiainanay isam-pirenena mihitsy ary ny fiainanay tsirairay avy ny teninao fa mpiandry tsara ianao ary tsisy maharombaka zay eo am-pelantananao misaotra tompo fa Andriamanitra mpiaro anay ianao ny tananao any hitsotra ho marina fa tsy misy maharombaka ny fiainanay eo amban'ny fahasoavanao misaotra Jesosy amen